Miova amin'ny fanavaozana ny saina hoy ny baiboly ny soratra masina ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Mahamatara anareo hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady marina no ankasitrahana. Izay le hoe sady tsara marina ankasitrahana izay dia selon ny volonté divine avokoa, izany hoe ilay tsara dia fahatsarana araka ny fitakian'ny filazoan-tsara, ilay marina dia selon la Bible, ary ilay ankasitrahana dia mazava ho azy fa araka ny herin'ny filazoan-tsara. Miova amin'ny fanavaozana ny saina ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ny zavatra misy dia ny mitsimbadika amin'izay. Eno tsara, ny zavatra misy dia ny mitsimbadika amin'izay. Ilay fanaon'izao tontolo izao no entina miditra ao am-piangonana. Ilay fanaon'izao tontolo izao no akaparena amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay fanaon'izao tontolo izao no entina mideran'Andriamanitra entina manatanteraka sy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Arao tsara nefa ilay firindran'ilay toko sy andininy nambarantsika tany am-piandohana teo, Romanina toko 12:1-2. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, izay ilay teboka voalohany, dia rehefa marina mipino anankiray izay finiavana, fiezahana, fandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izay, dia makany amin'ny fanovana ny fanavaozana ny saina amin'ny alalan'ny herin'ny filazoan-tsara. Hoy aho teo hoe ny mitsimbadika no zavatra misy, ny zavatra izao tontolo izao no entinao am-piangonana sy entina milaza filazoan-tsara, milaza ny sitrapon'Andriamanitra, entina manome moral sy mizara toko sy andininy, mitoroteny sy ny sisa be da be. Ny antony ilazako an'izany dia be da be mihitsy ireo milaza azo prophétesse, milaza azo révérend, milaza azo mpaminany vavy, milaza azo évangélistre, mamapasy sy ny sisa rehetrarehetra. Mialatsiny satria ny vehivavy no concerné amin'izay, mety ho lehilahy ihany koa. Fa ny zavatra misy dia re milaza azo prophétesse ireny, milaza azo mpaminany vavy, mamapasy sy ny sisa rehetrarehetra ireny, dia rehefa jerenao ny fitondran-tenany, dia tsy ilay fitondran-tena hoe tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, ary mifikitra n'izay fanao izao tontolo izao izay, fa tsy ao mihitsy ilay fitakian'ny soratra masina hoe fanavaozana ny saina. Dia mandeha amin'izay izy mitoroteny, manamarina ny tenany amin'ny alalan'ny toko sy andininy, mandroso argument be da be izy. Andriamanitra dia mijery ny fo fa tsy mijery ivelany. Or any afizy jerenao olona maquillé be, olona lokomena be, olona ataoko hoe 75%, 80%, 90%, olona manao chirurgie esthétique, ny ohany lava be, efa misy efa presque 15 cm, sy ny sisa talon aiguille, be da be. Ilay fanaon'izao tontolo izao no entiny ao am-piangonana dia milaza azy izy fa
révérend, prophétesse, sy ny sisa be da be. Miova amin'ny fanaovozanao ny saina, aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao. Ny antony ilazako an'izany amintsika dia ny sokafan'ny masontsika. Satria be da be amin'izy ireny no manaparitaka fanahy, mametra tanana, mitondram-bavaka, sy ny sisa be da be. Araka ny positivisme hoentiny sy ny filazan'ny tena ny fampanompon'Andriamanitra izy. Ka mazava ny baiboly raha prophétesse na révérend, ny sarabady na tsy fantatro, misy détail be zany zavatra resantsika izany arak'le resahako teo olona toy ny hoe mpamonjy salon de beauté, mpamonjy salon le fanaovana manucure sy zavatra ohatran'izany reny, dia za de miteny aminao fa fanahy hafa dia hafa mihitsy ny ao ambadika zany fa tsy ny fanahy mifono lay herin'ny filazantsara takin'ny baiboly ambaran'ny soratra masina eto amin'ity Romanina 12:12 ity hoe olona efa niala tamin'ny fanaon'izao tontolo izao ary efa tanteraka ho aminy ny fanavozana ny saina araka ny fahamarinana takin'ny soratra masina. Ka amaranako azy sy amezako an'izay voalaza izay dia ny Matthieu 4:20 rehefa hitanao fa mitsangana eo amin'ny fitoerana masina, eny amin'ny pupitre, eny amin'ny altara, eny amin'ny estrady fitoriana teny sy ny ohatran'izany fanamarana ny sitrapon'Andriamanitra, ireny karazan'olona ireny ny resantsika teo, préfiguration ny Jezebela, olona mpanao manicure, olona mpamonjy salon de beauté avec style exagéré be mihitsy. Za tsy contre ny resaka fiaingona fa tokony hijanona amin'ny antonony zay, fa eto zany de tsindriko lay exagération be, satria izay de midika fa misy fanahy mianime ao anatin'ilay olona efa resaka esprit zay ary misy tanjona mialatsiny iteny an'ity hoe toy ny efa fivarotan-tena sy famandriana amin'ilay esprit miséduire izay zavatra izay hatrany betsaka ny azo ambara fehina tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny fehin'izay ihany koa malaza tsara an'izay dia ilay Matthieu 4:20 nambarako teo hoe rehefa hitanareo fa mitsangana eo amin'ny fitoerana masina, eny amin'ny toeram-piangonana, lazaina fa toeram-piangonana, altara sy ny sisa ireny ny endrika fahavetavetana, dia aoka isaina isika rehetra izay mamaky an'ireny trangan-javatra ireny. Le hoe mamaky dia tsy lecture fa décortiquer, manao analyse, mamantatra fanahy miasa, zay le mamaky. Averiko tsara, décortiquer, aoka isika amaky. Daniel 2:12, Daniel 2:7 ihany koa misy an'izany. Important be mihitsy izay message ampitain'ny soratra masina amintsika izay. Zay no anonako fiadanana aminao sy azoko nozaraina anio indray raha soantsika rehetra.